Alleluia. Amin'ny vivatrina lehibe indray raha lasina bavamalala no ialana amintsika amin'izao fotoana izao. Dia miarabanao indray amin'ity andro an'ity atratran'izao fotoana irahantsika eto izao tonga soa eto amin'ny fandarana andramoka izao vavaka fiambelana ianao izay irahanao isan'andro manomboka amin'ny latsinainy ka hatramin'ny zoma eto amin'izao fandarana andramoka izao irahanao amin'ny Aki radio. Dia iny tompontsika menakafo fa be mahitanareo hitanareo tonga soa tsara eto indray dia miarahaba antsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia ny fiadanana sy ny fahasoavana anie hanapaka anatin'ny tokantrano rehetra izay tonga eto indray mandray an'izao fandarana izao. Fahasoavan'Andriamanitra anie hamakivaky ny tokantranonareo fahasoavan'Andriamanitra anie hameno ny fonareo sy ny fanahinareo dia karakara ny fiainanareo. Alleluia. Dia faly miarahaba antsika rehetrarehetra. Raha androany vao tonga eto dia tetenanao hoe tsy kisendrasendra raha tongavanao teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany fa hitondra fahasoavanao anao ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny teniny no nanasoavan'Andriamanitra ny olona ary amin'ny alalan'ny fiainana tenin'Andriamanitra no nahatonga rehefa nasitranana rehetra izay nentin'i Jesosy ny eno azy dia avy eo ny sitraniny. Matoky sy mino fa ninona zavatra mila sitranany aminao any dia Andriamanitra manan-karem-pahasoavana sady manome malalaka anie amin'ny anao izay rin'ny fonao anasitranao anao amin'ny aretina ampahery anao ilay kivikivy hitany fiainanao dia ame anao ny fahasoavana sy ny fiadanana. Fitahiny tompo isika menakavy androany niditra voalohany teto raha lahantsika Andriamino. Alleluia. Tonga soa za andro malala androany izy nitafiditra voalohany dray teto dia mendrika anazy nitsodrano dia ny tsara indrindra mihitsy no mentsika azy dia nitsodran'ny Isaka tamin'ny Jakoba izay nitenana hoe hanomezan'Andriamanitra anao anie ny andony lanitra sy ny tsiron'ny tany ary ny vary sy ny ranom-boloboka betsaka hanompo anao anie ny firenena maro ary ekoakeo anatrehanao ny firenena samihafa ho tompon'ny rahalahinao anie ianao ary ka ekoakeo anatrehanao zanaky ny reninao ho voaozina anie izay rehetra nozina anao ary hoasoavina kosa izay manisy soa ho anao. Raha izy zany raha Andriaminao fa ho anao zany tsodrano mahafinaritra zany. Zokiny ranabaviaina moa izy dia ranabaviaina koa no nanarakaraka azy tao ambadika tao dia fahalery zao ihany mahita ny zokiny tonga voalohany teto na azo tsodrano. Ilay sampinono ireny tsodrano menanareo reny ilay sampinono reny fa menantsika amponona dia mahereza dia mahatanjaha dia hotahin'ny tompo isika menakavy. Rodine Marie, Tojo Mikael, Erika Raka, Beth Sava, Kodanela asodroa soa lasany ambany i Kodanela ny teneniko farany teo dia Mamy Sarandry, Kadaka, Kodaleoni, Rodine Marie, Eliza Tsiala, tonga soa isika menakavy Rabavilina artisanay de Madagasikara, Lovlitina, Bert Sava, Tahiny Tompo, Verselina, Marijo, dia Tahiny Jesosy Mampionina, Sondola, Niana Mahenso, Yama, Razana Monika, Mama Valtina, Tsiramboaramiel, Tahiny Jesosy Rabavisaondra, Aloe Vera, Tahiny Tompo i Mama Valtina, ao ihany koa i Tina Rakoto Arzaka, Rosina, Eliana efa teneniko teo, Mama Valtina efa teneniko teo, Razana Zo Sylvie, rababitsika Zizi Carla ihany io tonga soa. Rahalahy asany apôstôly rabavy mihaja vadiny ao arinao Jesosy mahery felana Rakoto, tonga soa daholo isika menakavy dia Erika Anatra, Angelina, rabavy Angela, Razana Zo Sylvie, tonga soa isika menakavy
maharetatra amin'ny farany e. Tery Albenja, Angelita Marie, tonga soa daholo nareo a, dia niafatra aminareo hoe mahareta daholo hatramin'ny farany a. Adiny iray sasany eo ny raha antsika eto, eno vavaka tsika fanombohana, eno hiritsika, eno torotensika, eno mpameviravina ny torotensika, ivavaka ho an'ny firenena. Antoka fa tsy taka nidirina teto ny voano eto amin'ity androany ity. Jessica Patitsy tonga soa ihany koa, Fanilo Zafindramanana tonga soa isika mianakavy a. Miro zavatra aloha dia andao tsika miaraka ny fotoana ampiaratanan'Andriamanitra e. Andao tsika hivavaka fanombohana ny fandarana. Andao mpandrosotsika nanavavitsika maman'ny Valtina izay tondra ny vavaka fanombohana ho antsika eto amin'ity androany ity. Tompara ny vava Valtina, anao avy hatrany ny fitenenana. Pasteraka tompatsika rehetra mpanaraka zao vavaka fiangonana izao mbola ihany vavakatsika androantsika ny fitoana ry Jehovah tompo tsara indrindra be fandrambona mbola faly sy misaotra midera makalazana azy zahay misaotra anany ny fitantananao anay sy ny mbinanao anay natramin'izao alina mangina izao tsy hainay tompo tosysotra anao ny fahasoavana ataonao amin'ilay Andriamanitra ankehitriny Jesosy io iainy toroteny zay Jesosy avoaka Jesosy izay tena mbaram-pampona izy tompo mba ho latsika ampony tsirairay avy raha tokony eo ampony tsirairay avy sy familarina ataony familabilana ataony pastera mba afaketony eo ampony tanjonika ny riny teninao Andriamanitra ary misy namanay Jesosy eo palahiny an-dalana mangeta hety Andriamanitra tena araka afaka fiangonana an'Andriamanitra fiangany diany fomba fahamiatrika afaka fiambenazary ndre tompo izay fitaoko nentinay hety Andriamanitra rakofondranako sy connexion tsirairay avy rakofondranao mahery Andriamanitra sy telefonina tsirairay avy rakofondranao mahery Andriamanitra raha misy izay tsy mety tsy araka sitraponana ataonay Jesosy eo ifonana sy mandrafo aminay Andriamanitra mamelana Andriamanitra mba marana mahery zay rakofondranao mahery zay Jesosy tompo ataovy mampiaim-pakapony tenina zay Jesosy azavilana midiso mijaly zay Jesosy tompo Andriamanitra izay mpanaraka zao vavaka fiambinana sady afinao Andriamanitra pitrandratanana azy zany Andriamanitra raha misy izay tsy tokony mivavako nefa mahasoany Andriamanitra okanany mezanany Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra famindram-pona misaotra famindram-pona ambanina tozo any Andriamanitra andrinesana izao teninazy Jesosy zay anay tsy saotra an'Andriamanitra fa tsara loatra fitantananao anay Andriamanitra voninahitra eo an'Andriamanitra aleluia ary fiadanana kosa ho amintsika tsirairay avy misaotra tompo aleluia amen. Aleluia, mankasitraka ny ranavavitsika mama Valtina tsika eto anatin'izany vavaka izay nentin'izany dia misaotra ranavavy Andriamanitra marakiray pasaovana mahaly fitianao tamin'ny asa izay nataonao teto indray androany dia tahin'ny tompo dia maherezatra ny hatrany. Varinia Angelina Angela androany vao hitako teto Angelina Angela tonga soa ianao dia maharetatra amin'ny farany. Fity tahiny Jesosy Bartella tonga soa, Lovaromanitra Benjamina tonga soa, izay koa mbola tsy voaraba zay angambany mbola tsy voaraba tahiny tompontsika mianakavy maharetatra amin'ny farany dia eno hiritsika ao anatyhiritsika dia anao eny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra zay hoentin'ny ranavavitsika iaina mitondratsika anaty tenin'Andriamanitra androany dia andao aloha tsika eno antirity andao samy angataka tsika hoe tompo dia rizonao ny anjarako misy anjara miandranao an-danitra ao zany ranavavy Zamina tahiny Jesosy ranavavy Eliana Rina tonga soa Rina Fity misaotra anareo koa mankasitraka amin'ny mpandray anjarako mampahery azy ireo ny fandarana zay ataontsika ireny. Ndao ary samy mihaino finaritra
anaty tena makabaibolo dia makatoerana tsara dia ny toritentsika ny toroteny ranabaviaina dia miverina eto amin'ny miraperatra ny toroteny hoe nofinaritra daholo azy.
Alleloia. Misoratsika an'Andriamanitra iny iriny a. Dia tian-drala tojony iny iriny. Alleloia. Atsarovatsika azy indray zany iny. Atsarovako indray andro tamin'ny atsarovako an'izay izay a. Efa ira tiako foana aloha izy iny, efa hatramin'ny ela. Fa indray amin'izay andro alina be namonjy asan'Andriamanitra tany Paris tany aho tamin'izany. Dia nody taty aminay taty. Dia niara tany Paris tany aho tamin'izay andro amin'ny ray sasany maraina angamba. Na amin'ny ray maraina tany. Avy nanao asan'Andriamanitra. Dia mihaino iray ny an-dalana eny dia manao live eny any maizina be eny moa dia aty aminay dia tadidiko izay izy izay no natao. Dia lasa nalefatsika teto foana izy izay. Soratsika an'Andriamanitra izany. Misaotra anareo koa mamy be ny Roziana, tsara be tia ny Ana Maheno Sokoa, tia ny Suzelle koa dia mila mafy mihitsy ny laovily rehefa mandeha io. Iny tompontsika mianakavy. Ny titran'ilay hira hoe tehirizonao dia Rambao ny mirana azy. Tiany Jesosy Mahery koa zany iny a. Bonsoir Maniko a. Dia tiany iza koa zao no tian'iny. Mahafinaritra rehefa tsika eto foana iny rehefa tia ny fahombiazana fitahiana koa iny. Eny ary hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Hiaraka amin'ny ranam-pahaviainy tsika androany a. Dia mahalita hatramin'ny farany ary tsika mianakavy a. Aoriana ny toriteniny a. Dia miverina eto amelabelatra ny toriteny ihany koa. Lebtisam tonga soa ianao a. Rambao Selina tiany Erika koa iny. Ndao ary hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Dia meno finaritra ary tsika mianakavy a. Matoky sy mino fa pahiranao ny ten'Andriamanitra eto an-dranampavintsika hiaina amin'ity androany ity. Ndao ary isika mianakavy meno finaritra. Tany tompo ranampaviaina anao ny fitenenana. Tany Jesosy pastera dia tany Jesosy tsika rehetrarehetra izay tonga eto indray amin'izao alin'izao a. Dia raisiko fahasoavana lehibe ho an'avy fa nanomezanako ten'Andriamanitra amintsika androany a. Dia fifaliana be ho anahy koa ny hitondra an'izany teny izany a. Dia raiso ny baibolinao fa mamaky ny tenintsika any amin'ny Genesis 7:20 any. Androantsika dia jery manokana ny tantaran'ny Esau sy Jakob. Mety efa fantatrao angamba ity tantara ity a, mety misy koa mbola tsy mahafantatra fa fitipitiantsika kely no mialohany anakiko an'ilay ten'Andriamanitra. Iza moa Esau sy Jakob? Esau sy Jakob dia mpirahalahy. Rehefa nivady Isaka sy Rebeka dia niteraka ny Esau sy Jakob. Esau ny lamatoa dia Jakob ny faralahy. Dia ity tantara ity moa zany dia miresaka ny tsodrano izay nomeny raino anazy. Teto rehefa ho antitra Isaka, rehefa olo-monty zany Isaka, rehefa ho faty Isaka zany efa kely sisa dia ho faty Isaka. Dia nanapa-kevitra izy hoe hanome tsodrano any zanany. Dia tsy ny zanany roalahy nefa no nomeny tsodrano fa ny anankiray ihany. Dia teto dia miavaka be satria Esau ilay lamatoa dia tiany Isaka, fa Jakoba faralahy kosa dia tiany Rebeka. Dia rehefa tiany Esau zany, rehefa tiany Isaka zany Esau dia mazava ho azy fa izy nandeha omena ny tsodrano. Dia natsony Isaky Esau hoe andana ozy izy mihaza dia anaovy hanim-pia izy ilay sakafo tena tiany satria Esau dia mpihaza. Voalaza amin'ny baiboly amin'ny toko ao alohany hoe Esau dia mpihaza fa Jakoba kosa dia olona ohatry hoe olona kalokalo mpitoetra ao an-trano, mpitoetra anday. Voalaza amin'ny baiboly hoe Jakoba dia tsara fanahy sady mpitoetra anday fa Esau kosa dia mpihaza. Dia rehefa mpihaza zany Esau dia mazava azy maka biby izy dia mahay manao sakafo izy. Dia manao sakafo any rainy foana izy zany dia tiany rainy ilay izy dia lasa tiany Esau. Dia Esau zany nirano hoe andana ianao maka ny antsaha, andana mihaza dia anaovy sakafo mba hanomezako tsodrano anao. Rehefa hanome tsodrano zany Isaka teto dia milanja zavatra izay izy. Dia takitakan'izay re tantara teto dia rehefa hoe hanome tsodrano amin'ny Esau Isaka dia henony Rebeka izay zavatra izay. Dia Rebeka moa zany anankiray ny tiana ny faralahy ny zany hoe Jakoba ny tia dia tiany ho azony Jakoba io tsodrano io dia nitady hevitra izy hoe ahoana re nataoko mba azahoan'ity zanako tia an'izany tsodrano zany. Dia Esau sy Jakoba tsy mitovy mihitsy satria Esau dia voalaza amin'ny baiboly hoe vonoiny izy.
Fa Jakoba kosa dia malandilandy ny tanany, izany hoe tsy dia misy volo zany, le volona zany fenofeno volo marokoroko zany Esau, fa Jakoba dia malamalama. Dia raha ohatra ka hiditra ao amin'ny Esau na dia hoe tsy mahita ary Isaka, dia raha itsapany Jakoba izy dia fantany hoe tsy ilay zanany ity, dia tsy maintsy nitady hevitra zany Rebeka hoe ahoana no ataoko mba ahafahan'ity zanako ity ahazo an'ilay tsodrano. Dia nahita hevitra Rebeka hoe andeha hamonosy dia ny volony nosy iny andeha apetany amin'ny tanany, andeha apetany amin'ny Jakoba zany. Dia ny sakafo mazava ho azy fa hainy koa satria ny mpivady dia tokony hifankalalana, ny mpivady dia fankafantatra hoe tiany anankiray ty tsy tiany ohatran'izao ny sakafony, ohatran'izao ny tsy fohaniny, ohatran'izao zavatra mahafaly anazy, ohatran'izao zavatra mahatezitra azy. Dia hain'ny Rebeka zany teto ilay sakafo tena tiany Isaka, dia nataony ny sakafo iny dia nampitondrainy an'i Jakoba hoe ty hoentinao amin'ny rainao dia ty zao ny ataonao dia nanaraka zany nanaiky ny tenin'ny reniny Jakoba. Dia vakitsika amin'izay ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 2:20 avy hatrany vakitsika, fa rehefa misy fotoana ianao dia vakiona manontolo ty tantara ity satria mahafinaritra ty tsara mba tsara hoe haitsika ilay tantara, fa tiany fotsiny izy eto amin'ilay andininy tena tiako zaraina fampaherezantsika androany. Toko 7:20 Genesis toko 7:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20 tapany voalohany no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Soramandry dia manao ny fitaka nataon'i Jakoba ahazoany tsodrano rainy amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy 2:20 ary Jakoba nanantona ny Isaka rainy ary izy dia nitsapa azy ka nanao hoe zany hoe Isaka dia nitsapa azy ka nanao hoe ny feo dia feon'ny Jakoba fa ny tanana dia tanan'i Esau, ary tsy nahafantatra azy izy satria vona tahaka ny tanan'i Esau rahalainy ny tanany dia nitsofiny rano izy. Ary hoy izy, ianao tokoa moa no Esau zanako? Dia hoy izy, izao no izy. Ary hoy kosa Isaka, ary soa eto any loka ary izato azany zanako hinanako mba hitsofan'ny ny fanahiko rananao. Ary dia narosony teo anoloana ka dia nihinana izy ary nitondrany divay izy dia nisotro. Ary hoy Isaka rainy taminy, mba manatona kely ka manoroa ianaka. Dia nanantona izy ka nanoroka azy. Ary Isaka nandre ny fofony fitafiny dia nitsodrano azy ka nanao hoe ny fofony zanako dia tahaka ny fofony sa izay notahiany Jehova. Halleluja. Ty ten'Andriamanitra ty ny fampaherezantsika hijery teboka anankitelo lehibetsika eto. Ny tena votoantony moa dia hoe eto ny fomba nahazahoan'ny Jakoba an'ilay tsodrano avy amin'ny Isaka. Dia hoarintsika amintsika izany hoe ahoana fomba azahoantsika an'ilay famonjena avy amin'Andriamanitra, ahoana azahoantsika an'ilay lanitra izay fanomanin'Andriamanitra ho antsika, mba tsy ahafahantsika ho diso fanantenana ny arinany, mba tsy ahafahantsika ho diso hevitra sy anenina ny arinany hoe ay ve izany tahak'izay. Dia andaontsika samy andiny tena dia andinika ny tantaran'i Jakoba sy Esau ity. Teto ry havana teto amin'ny 2:20 rehefa niditra tao amin'ny Isaka Jakoba dia fantatra Jakoba fa ny feoany dia tsy feoan'ny Esau mihitsy fa ilay volo-tanany rehefa nitsapainy dia tahaka ny volon'ny Esau. Dia teto izany dia tsy nahafantatra anazy Isaka. Tahaka izany koa tsika ry havana. Rehefa te hahazo famonjentsika dia mila aloha tsika mandray an'i Jesosy, mila tsika mitafy an'i Jesosy Kristy. Tsisy volonosy ho tafitsika intsony amin'izao fotoana izao, tsisy raha ho tafitsika intsony fa ny rahan'i Jesosy Jesosy mihitsy no ho tafitsika amin'izao fotoana izao mba ahafahantsika mandray famonjena, satria Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa tsy amin'ny alalana. Tsika zany raha te hahazo famonjena tsy maintsy mandray an'i Jesosy Kristy. Dia toy izantsika ny tantara dia teo amin'ny 4:20 ary hoy izy, ianao tokoa va no Esau zanako? Teto zany ry havana, Isaka dia mbola ohatran'ny sarasara ihany izy, mbola nametraka fanontaniana hoe tena ianao tokoa ve ty? Tena Esau tokoa ve ty? Dia mba hahafantarana hoe Esau ty dia misy an'ilay sakafo izay tena tiany, izay fanaony Esau, izay ataony Esau aminazy matetika zany dia daviny hoe raha tena ianao tokoa ry io dia meo anao hoe ilay sakafo ahafantarany, satria amin'io sakafo mety misy tsiro, mety misy sirany hoe kely ohatr' izao na betsany sy ny ohatr' izany efa fantany ny fanaovany Esau anazy. Dia Jakoba ry havana tsy nahafantatra an'izany izy, tsy mahay an'izany izy, fa ny reniny no nanao an'izany. Zavatra efa vita no natolotra ny Jakoba anazy. Tahaka izany koa ry havantsika. Inona moa ty zavatra faharoa ty? Ty zavatra angatan'Andriamanitra faharoa amintsika ty dia fankatoavantsika ny didin'Andriamanitra, fankatoavantsika ny sitrapon'Andriamanitra, fankatoavantsika ny didy folon'Andriamanitra.
Izany hoe tsika ry havana rehefa hiditra iseho anatrehan'Andriamanitra, voalohany tsika mila mitafy an' Jesosy Kristy, faharoa tsika mila mankatoa, mila manaraka an'ilay zavatra tian'Andriamanitra tsika, fa raha misy zavatra anankiray lasaka amin'ireo didin'Andriamanitra ireo dia misalasala Andriamanitra ohatrany tsy izy ity dia teto ny didin'Andriamanitra ity sakafo rehefa noman'ny Jakoba ity tsy nanao ny sakafo io izy. Tahaka izany koa didin'Andriamanitra tsy tsika no ny sahirana fa Mosesy ry havana tany amin'ny tany efa nanolotra nanao fanatitra miainy mihitsy izy nanao fifadikany 400 sy 700 alina izy mba azahoana an'izany didy izany. Zay vao azo ilay izy dia tsika amin'izao koa tsika efa tolorana fotsiny izany hoe mirecette tsika izany amin'izao efa sakafo efa vita efa vonona ao anatin'io baiboly io didin'Andriamanitra arahana sisany tena hoe vakina arahana sisany tsisy zavatra hisahirana antsika intsony tsisy zavatra hoe andeha hifadianina intsony tsika vao azo an'izany hoe inona Jesosy ny ataoko mba azoko ny famonjena fa efa vita homana fa fankatoavantsika fotsiny sisany ilain'Andriamanitra dia andao tsika raha te azo ny famonjena andao andray an' Jesosy Kristy tafina raha an' Jesosy Kristy voalohany indrindra faharoa anaraka ny didin'Andriamanitra ankatoy ny lalàn'Andriamanitra rehetrarehetra fa izany ny sitrak'Andriamanitra ary eo amin'ny 5:20 atoidantsika ary Sakaria ny taminy mba manatona kely ka manoroa ianaka dia nanatona izy ka nanoroka azy ary Isaka nandray ny fofony fitafiny dia nitsodrano azy ka nanao hoe ny fofony zanako aleloia. Teto ry havana ny teboka anankiray farany nahafantarany fa tena izy le fofony Esau zany mipetaka tamin'ilay akanjo izany hoe rehefa nanoroka ny Isaka Jakoba dia mazava tena hoe fanakaiky ny fanatona vao ahenony Isaka ny fofony. Tahaka izany koa tsika ry havana rehefa mandray an' Jesosy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia mila koa tsika farany manana fiainam-bavaka mifandray amin'Andriamanitra tsy tapaka izany olona mifanoroka izany dia tsy alavitra izany fa tena hoe mifanakaiky izany hoe tsika mila miresaka amin'Andriamanitra foana tsy ho tokony olona kamokamo izany ianao raha manompo an'Andriamanitra tsy tokony ianao mihitsy ilay olona hoe tsy mazoto hivavaka izany tendrenay vavaka ianao dia malaina tsy haiko io na ohatra izany fa mila ianao mihitsy ny mazoto tena mila mazoto ianao na ianao rehetra ao an-tranonao dia manana foana hoe amin'izao tokony hivavaka zao tokony hifandray amin'Andriamanitra satria ahoana moa ry havana nahafantaran'Andriamanitra ianao hoe tena zanany tokoa ianao ahoana ny ahafahana maheno ny fofona maheno ny vavaka azy asandratra raha ianao raha tsy manana fotoana ho anazy raha ianao raha tsy manokana fotoana mihitsy hoe hivavahanao dia tsy afaka ny fanakaiky amin'Andriamanitra satria mba hahafahantsika mifanakaiky amin'Andriamanitra dia ao anatin'ny fiainam-bavaka ny firesantsika aminazy isan'andro matetika ozy ny ten'Andriamanitra hoe mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra mila manana fiainam-bavaka tsika ry havana ary ny olona mifanoroka izany dia olona tena hoe akaiky izany olona mifankafantatra izany farafaratsiny izany ianao izany raha toka ianao ka hoe mpanompon'Andriamanitra dia mila tena hoe manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ianao mila tsy hoe anarana fotsiny hoe za kristianina dia vita tsy hoe za nandray an' Jesosy dia vita fa mila mifandray aminy ianao ary teto raha niditra tao an-tranon'ny Isaka Jakoba ka ohatra hoe nitafy ny volo fotsiny izy hoe nitafy an'ilay volovolo fotsiny izy fa tsy nahay an'ilay sakafo tsy nitondra an'ilay sakafo izy dia tsy nahazo tsodrano izy satria tonga dia fantany Isaka rainy hoe tsy zanako ity matoa tsy nitondra an'ilay sakafo tsy zanako ity matoa tsy nahay an'ilay sakafo na hoe zavatra hafa nataony hoe osy ny zavatra osy ohatra ny tadiavin'ny Isaka dia legioma nateriny Jakoba dia tonga dia fantany hoe tsy izy ity izany hoe tahaka izany koa tsika raha mandray an' Jesosy Kristy tsika manaiky anazy ho tombo sy mpamonjy dia tsara izany ary tena dingana ary tsy maintsy atao izany satria izay tsy mandray an' Jesosy ianao dia tsy afaka ny fandray amin'Andriamanitra mihitsy dia mila mandray an' Jesosy voalohany indrindra dia ny faharoa mila manaraka ny sitrapon'Andriamanitra izany hoe tsy mety izany raha mandray an' Jesosy fotsiny ihany tsika dia tsy anaraka ny didiny dia nefa tsy mety koa tsika raha ohatra ka hoe anaraka ny didiny fotsiny nefa tsy handray an' Jesosy tsy handray ny raha an' Jesosy tsy hanaiky an' Jesosy ho tombo sy mpamonjy teto Jakoba raha niditra tao amin'ny efitran'ny Isaka koa raha ohatra ka ilay sakafo ny tena izy tena amin'ilay tiany iny netiny kanefa noditra ny malamalama rehefa nitsapan'ny Isaka izany izy dia hoe malamalama tonga dia fantany hoe tsy Esau mihitsy ity fa Jakoba tsy omeko anao nitsodrano na dia tena tiany tahaka an'inona matsiro tahaka an'inona raha ny sakafo tsy nomeny mihitsy iny izany antsika koa na dia manaraka ny sitrapon'Andriamanitra tahaka an'inona manaraka ny didin'Andriamanitra ny sabata sy ny vavaka sy
tsy mandainga, tsy mangalatra, tsy mamono olona, fa nefa tsika tsy manaiky hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamono zay, Jesosy Kristy no lalina, Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra dia tsy izy koa zay. Fa mila tsika mandray an' Jesosy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, manana fiainam-bavaka foana satria mba ahafahantsika mivonona isan'andro isan'andro satria tahaka ny ohatrany hoe tahaka ny mpangalatra raha avana fiavian' Jesosy amin'ny ora hoany lanitra io dia mila mivonona foantsika. Ten'Andriamanitra farina mpaherezaka antsika dia any Apokalipsy 4:20 manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Kristy. Aleloia, tsy misaraka izany ireo tandrina ny didin'Andriamanitra mino an' Jesosy Kristy. Ary farany eto amin'ilay hoe mitafy an' Jesosy Kristy, ohatrany ahoana moa izany mitafy an' Jesosy Kristy izany satria indraindray koa ny olona miteny hoe mitafy an' Jesosy Kristy nefa ohatrany tsisy. Fa ny ten'Andriamanitra manao hoe ahoana ny ten'Andriamanitra manao hoe fa na izy nareo izy natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy amin'ny Galatiana 4:7 any izany izay ten'Andriamanitra hoe na iza rehefa mitafy an'i Kristy na iza rehefa natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Aleloia, izany hoe zany mitafy an'i Kristy zany ry havana dia natao batisa, mila fa vita batisa, mamono ny fahotana rehetrarehetra, miaiky ny fahotana rehetra, olona miova tanteraka izany olom-baovao vita batisa, zay no antsoina hoe mitafy an'i Kristy. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra amin'izay teny izay mino fa ny zavatra niraisinao tao anatin'izay dia mankasitraka antsika rehetrarehetra ny aina voninahitra ho an'Andriamanitra izy ihany tahin'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Aleloia, mankasitraka tena misaotra ananavavy ihany tsika tao anatin'izany toriteny izany tena nampahery, tena mahafinaritra be ilay izy fa dia mahery izy ihany dia tombozy samy tongofa soavana tongava amin'ny ambony indrindra fa tena nampahery anay ilay tenin'Andriamanitra. Nankafy mihitsy moa izany fa tsy nampahery fotsiny fa dia Jesosy amaly fitianao. Aleloia. Raha nisy natadidy fotsiny dia mba rehefaso eto anaty commentaire eto azafady hoe Apokalipsy 4 moa ilay nitenen'ny ranam-bavena teo ohatra ny tsengo kely Apokalipsy 4 ilay verset kely faraparany teo mba hiangaviko anareo izay afaka manoratra misy Apokalipsy izay vakiny teo. Nay tompo Wendia, Lonia, Jonatana, Marijo, Soameva, tahin'i Jesosy daholo isika mianakavy tahin'ny tompo. Misaotra dia amaly fitianao ny Jesosy tongava amin'ny ambony indrindra. Apokalipsy 24:12 misy Apokalipsy 24 raiky izy tsisy Apokalipsy 24 zany nge Apokalipsy iny farany amin'ny 12 so dia 12 zany le izy raha izany. Iaina mahay an'izay zao fa tsy tadidiko izy teo 22:14 misaotra tojo ny mpamintina mpamintina ihany. Aleloia. Sambatra izay manasa ny akanjony mba nanapahefana amin'ny androny izy tirana mampaty misaotra tojo gaga mantsy 24 zany tsisy eo amin'ny baiboly Apokalipsy. Tahin'ny tompontsika rehetrarehetra mankasitraka dia ho tahin'ny tompo isika mianakavy. Tsara be ty tantara ty ary ampaherezako antsika izay moa nahatonga andrana andriamino tena azo tsodrano momba an'io satria efa tao am-bavako tao io raha nanomana an'io teny io teo dia ny anabaviny any moa zany no mitondra teny mitsofana rano azy. Aleloia. Genesis 7:20 zao ilay soramandry nareo tsara ty. Ny fitaka nataon'i Jakoba azahoany tsodranony rainy. Ny fitaka nataon'i Jakoba. Fa raha vakitsika ty tantara ty dia tsy fitaka nataon'i Jakoba fa fitaka nampanaovina an'i Jakoba. Tsy Jakoba namitaka fa i Jakoba no nasen'i Rebeka hamitaka. Fitaka avy amin'ny Rebeka fa nampibabenan'i Jakoba hoe Jakoba no namitaka ry havana malala. Rehefa vakitsika manontolo ty tantara ty fitaka nataon'i Jakoba azahoany tsodranony rainy. Ary rehefa antitra Isaka
ary paina ny masony ka tsy nahita dia niantso any Salamatoana izy ka ny hoe anaka ary izy taminy dia ary izy indro efa antitra tsy fantatro izay andro afatesako ary koa ankehitriny masiny ianao alao ny fitifiranao dia nitranonjana tsipikanao sy ny tsipikanao ary makanisa ny atsaka iazao ary anaovy any-pia arak'ilay tiako ka eto aty amiko hoaniko mahitsofa ny fanahiko rano anao dia ny mbola tsy maty aho. Aleloia. Andininy fahadimy teto zany dia Esau no nresahany Isaka ao anaty efitrano anankiray. Rehefa Esau no nresahany Isaka dia Esau zany no niantefan'ilay afatra tsy Isaka. Azafady Esau zany no niantefan'ilay afatry Isaka. Ny fangatahana nataony Isaka niantefa tamin'ny Esau. Mazava ny mission, mazava ny afatra. Mandehana lay vao nitsipikanao dia mandana mihaza dia le hazanao any anaovy sakafo matsiro anahy dia rehefa mihinana an'iny dia tsofoky rano ianao. Fa saingy izao ny rindrina manatsofony. Tao ambadimbadika tao ny sofina anankiray na eno, sofina roa moa zany. Andiny fadimy. Ary Rebeka nandreany Isaka ny teny tamin'ny Esau zanany lahy ary dia lasa nakany eny Rebeka zany le izy hoe mandehana mihaza dia anaovy any-pia dia hoaniko iny dia tsofoky rano ianao. Reny Rebeka le izy. Rebeka na re fa Esau lasa nandre ny haza. Lasa ny ten'Andriamanitra hoe ary dia lasa nakany an-tsaha Esau nitady haza hoentiny. Andiny fahenina. Ary Rebeka ny teny tamin'ny Jakoba zanany lahy no hoe indro efa reko ny rainao ny teny tamin'ny Esau rahalahinao hoe iazao ka anaovy any-pio hoaniko dia hitsodrananao eo anatrehan'i Jehovah dia mbola tsy maty aho. Andiny favana. Ko ankehitriny anaka arao ny teniko amin'izay asiako ataonao. Aleloia. Arao ny teniko. Arao ny teniko izy izy. Zany hoe zay teneniko atao makanesa kely any amin'ny ondry amanosy dia analao ny zanak'osy roa tsara dia ataoko any-pio hoan'ny rainao arak'ilay efa tiany zany. Ary dia hoentinao any amin'ny rainao hoaniny mba hitsofan'ny ranonao dia ny mbola tsy maty izy. Janontsika eo aloha. Rebeka vadiny Isaka. Marina ny tendranavavy aina teo fa ny mpivady dia mifankalala. Hafahafa be raha ny vadinao raha nabavy na ny vadinao raha lahy tsy mahafantatra akory ny sakafo tianao. Inona zao mba sakafo tian'ny vadinareo raha nabavy? Tokony ho fantatrareo. Satria tena miasa saina inona re ny sakafo tiany vadinao efa nandrisiny 5 taona, 10 taona, 20 taona mbola manontany olona ianao. Antsoinao ny fianakaviany. Inona reto ny sakafo tian'izy ity? Tsy mitombo zany tsy milamina zany. Fa fantatrao. Ny azo sakafo tiako fantatry ny vady. Fa tsy misy atakariko an'izany totokena sy anana zany. Totokena sy anana atao mantamanta ny anana dia asiana sakamalao hainy tsara manao an'izay. Tsisy atakariko an'izany laoka zany. Laoka mora vidy fa hany-pi. Aleloia. Tsaramaso totokena moa ny vadiny Erika. Tsaramaso senombo ny Marizao. Le lasy tia tsaramaso zany tena tsy normal. Inona ny sasany? Inona zao mba sakafo tian'ny vadinareo? Reo zao nisy napatatra zao. Fantany vadiny. Tsy tapa-kevitra. BFR. Zao ny zavatra mitranga. Na dia zao na dia Isaka aza Esau aza na dia nirahany Isaka fantatry Rebeka ny zavatra tiany Isaka. Aleloia. Sy teko frito ny andranavavy Saoly ny tiany vadiny.
makaronisy totikenao ny tia mivadiny am. Halleloia, mahafinaritra koa zany a. Tamantamantany ana ne nomboritra bartel sous official tahiny Jesosy akovazaho miaraka amin'ny loka maro be sakafo tsinoza trondro maina ny palilo zavatra manana trondro de nombo sy anamamy. Halleloia, faombiazana vita mahafinaritra mahita ny nareo malala ny sakafo tia mivatanareo. De zao toy anovakiako aminareo lohany ihany ny endrana vavosy aloha tsy maintsy misy mofo aloha vazaha ina mofo zavatra tsy azo atao ninina mihitsy fa ity aloha ny zavatra tena zavatra ngeza be a tiako marianao amin'ny baibolinao. I Jakoba de tiany aiza moa misy an'izay teny zay ato ao anatin'ny verset misy an'ilay teny izy hoe Esau a tiany Isaka de Jakoba tiany Rebeka. Halleluia. Halleluia. De entre côte ny kotanelany tia ny vadiny. Halleluia. Akogasy ny andriaingony ireny ny Rodriguez zany akogasy atao roniny tiany mahafinaritra. Efa misakafo aty nareo de atao an'izany lokanareo tadirendra mampionina. Zao zany zavatra nisaka Esau a lasa nandeha nitady an'ilay nandeha nihaza an'ilay biby ho atao sakafo ho an'ny rainy de am'izay fotoan'izay a mahazo tsodrano. Esau a tiany ny rainy fa Jakoba tiany ny reniny ary rehefa tiany ny reniny Jakoba de satry ny reniny Jakoba ny azo tsodrano. Ny azahoana tsodrano nefa de tokana ihany manao an'le hanimpi de omena n'le rainy de mivoaka ny tsodrano. Halleluia. Tena marina zany hanao fitaka i Rebeka eto zay teneniko anao hoe le soramandry a somary tambezana tany amin'ny Jakoba hoe fitaka nataony Jakoba fa tena marina fitaka nataony Rebeka. Rebeka ny tompon'ilay fitaka de lasa am'izay ny zava-dehibe zany teto de io teny io hoe ankehitriny anaka arao ny teniko a am'izay aseko ataonao. De tahaka ny tenena amin'ny Maria tamin'ny mpianatra hoe tamin'i Jesosy rehefa anovany rano lasa divay tao Kana de ozy izy Maria hoe i Maria izay diso nafantatra ny Jesosy satria zanany miaraka taminy teo. Ny mpianatra mbola nianahana hoe afenoy rano ny singy de ozy Maria taditsika tsara zay teny zany ataovy zay aseny ataonareo. Halleluia. Ny zava-dehibe zany eto de zao zava-dehibe miankina manainy Jakoba ny aminao zay aseny Rebeka ataony. Raha tsy hanao zay aseny Rebeka ataony izy a de tsy ho tanteraka lay fitaka. I Jakoba tsy mahay mamitaka. I Jakoba tsy tao anatin'ny sainy le fitaka tsy nanana eritreritra tsy atakatra an'izany izy ary tsy naheno koa ny tenin'ny Isaka izy. Fa Rebeka nafantatra. Reny Rebeka ny teny a fa azo tsodrano Isaka. Esau azafady fa madika foana. Reny Rebeka ny teny Isaka fa azo tsodrano Esau raha manao an'le hanimpi. Ary zao ny zavatra ngeza be i Jakoba tsy mahay manao an'io hanimpi io fa i Rebeka mahay manao an'io. Ary azoko antoka fa mbola hainy Rebeka lavitra nohon'ny Esau ny manao an'io hanimpi io.
ny ten'andriamanitra hoe ny mpampianatra ny mpianatra tsy mihoatra no mpampianatra mino a fa na de mahay mahandro ary esao tsy ho ambaka an'izany Rebeka zay reny mpianakaviana efa mahandro sakafo eo foana ozy izy Rebeka mantsain'ny Jakoba mandehana fotsiny ataovy zay asiko ataonao a mandehana maka osy anakiroa ianao zay tsara laina eniny a oui maman de lasa izy nandeha atsakany sy andavany a osy anakiroa zay tsara no nalainy raha tena zay zay osy voasambotra atao fotsiny a de efa nivoaka tam'le izy a efa nivoaka mety tsy voaka ho anim-piny a fa mila manaraka atsakany sy andavany ary mifankatoavana ravana malala ao amin'ny baiboly ny fiarahana amin'Andriamanitra de fankatoavana ny fiarahana amin' Jesosy de fankatoavana ny fototra raha iraka amin' Jesosy ianao na amaky baiboly impolo ianao in-roapolo in-telopolo hainao tsy enjery io fa tsy akatoy ianao de tsy voaka ny anim-py zay de ino ty izy ty misaotra ny tojo any amin'ny Genesis 5:20 ny 20:20 misaotra tojo a vakitsika io teny io manao hoe de tombo re zazy reo a ary Esau lehilahy nainy aza de mpianefitra fa Jakoba kosa lehilahy tsara fanahy sady mpitoetra anday ary isaka tiany Esau satria nakafiny azany fa Rebeka kosa tiany Jakoba misaotra ny tojotsika misaraka roa mihitsy zany ndray mpianala mpianefitra tsy mijanona tanàna mihitsy sady mahay miaza mahay mahandro ndraindray a tsy mandeha makany fa zatra mijanona akaiky amin'ny rainy toetra anakiray tsara be zany de zao nandeha zareo tapaka kely zary ty fitenenina teo izy anatadidiny zaratra ny teneko teo talohan'le tenako le zaratra ny teny Raratojo efa antitra i Rebeka de azo antoka fa mahay mahandro lavitra no Esau de lasa am'izay zareo nandeha Esau a nandeha nitady an'ilay niaza an'ilay osy merci vity ny fankatoavana ravana no zava-dehibe fototsy ny fiarahana amin'Andriamanitra na mamaky baiboly misaotra nareo napatsiahy na mamaky baiboly in-polo in-roapolo in-telopolo ianao fa tsy akato de zava-poana zany tsy aboaka anim-py ary zay de mampirisika anareo tsy ny famakianareo baiboly in-roapolo ny zava-dehibe fa ny famakianareo verset anakiray de ny akatoavanareo an'izany hanim-py mamoaka hanim-py lavitra ny fankatoavanareo na de verset ray aza ny voavakinareo a aza mainka hoe hay mbola tsy navaky baiboly manontolo a tsy zany ny zava-dehibe tsy ny fangalanana zay ondry sy osy hitany teo fa hoy ny ten'Andriamanitra arao ny teniko am'izay aseko ataonao io ny antoka ny fiainan'i Jakoba fa raha zay tiany ataony natao de miala tsiny a satria ny zavatra aseny Rebeka ao ataon'ny Jakoba eto de ny zavatra rehetrarehetra tena zava-dehibe ary zava-dehibe daholo tsy misy azo arinana de ray ary voalohany indrindra maka osy anakiroa ray zay rehefa avy eo a hiditra ao amin'ny Isaka izy a mbola misy zavatra nampitafiny Rebeka any Jakoba reo tsy maintsy narahana tsakasandavana ary fantatry Rebeka ny tokony atao hoe eto amin'ny tanany a asiana volon'ondry de eto amin'ny sorony eto ty zany ohatra manao akanjo otrao zany de mipotra kely eto a azonareo de iny koa nasiana volon'ondry satria manino satria Esau voloina raha tena zany Jakoba tsy tiako roneny asiana nyty ny tanako ka maninona azy asiana an'io
tsy tiako iny akanjo iny na ny akanjony Esau nampanaovina ny Jakoba zany rehetrarehetra zany dia i Rebeka avokoa ny tompony zany hevitra izany. Rebeka avokoa mahafantatra hoe hitsapana ny tananao eto izy alao asiana volon'ondry, eto amin'ny vozona eto koa ho tsapainy ho roany alao asiana volon'ondry. Dia tia misy fofo tia akanjo tia mila anaovanao fa tia misy fofony Esau tena nanaovana. Ary eo baibolinao zany io ko ankehitriny eo amin'le Genesis 7:20 ko ankehitriny anaka Aron teniko amin'izay asaiko ataonao. Mario ny ako zao Maria koa 9:9 ko ankehitriny anaka Aron teniko amin'izay asaiko ataonao. Halleluja. Ny fanarahanao anio no iantoka ny fiainanao. Ny zavatra eto ahoana moa zany miplaza zany amin'ny teny gasy hoe ny zavatra resahana eto dia resaka tsodrano iankinan'ny fiainana mandrakizay. Iankinan'ny fiainanao sy ny taranakao tsodrano zavatra ngezabe iantoka ny fiainanao zany. Karaha tsy hoe atoavinao zany dia tena miraty zavatra ngezabe. Ary io Jakoba tamin'ny Rebeka reny Esau lavitra dia lehilahy volony fa zany lehilahy malamboditra kosa. Ary angamba hitsapa hikaiky dia ho toy ny mpanantoka eo masina ka tonga ozina amiko fa tsy tsodrano. Marina ny ayahan'i Jakoba. Ary avana teny aminao androany marina ny ayahan'i Jakoba hoe sahako nge tsy mitovy amin'ny Esau hoe Esau volony za malamboditra dia tsy maintsy hitsapa ikaiky dia fantany hoe tsy za io teratratra eo dia ozina ny mahazo ahy. Zao ry havana malala mbola Rebeka indray ny andray teto 9:13 arony reniny taminy aoka ho ahy ihany anaka ny ozina ho anao ary ao ihany ny teniko hoe ka mandehana hitondray ahy. Nampitoniana mihitsy aloha izy hoe aza matahotra fa alao fa tsy ho anao ny ozina fa ho anahy. Alao tsy anao nitondra fa za nitondra ny ozinao. Rebeka ry havana tena andray amin'ny tanana ny antoka ny hoavin'i Jakoba ary ny fiainany nataony antoka tao. 9:14 dia nandeha izy ka naka ary nitondra tao eo amin'ny reniny ary ny reniny kosa dia nanao hanimpi araka le tian'ny ray nataony amin'ny fanaovana azy mihitsy. Somary ampangotrahana kely aloha voasotena nasiana carry dia asiana poivre rehefa eto amin'ity fotoana ity avelany mijote eo aloha izy mijote eo aloha izy dia asiana thym kely dia asiana hainareo vehivavy tsara dia izy za manaiky anareo vehivavy samy enombo zao ihany nandrahoana fa tsy mitovy mihitsy raha zany mahandro an'iny sy mampiolona samy hafa ohatrany hoe misy inona ary ny tananareo fa za aloha manaiky anareo vehivavy tena hainareo mihitsy hoe ty eto dia rehefa ohatry zao voarotsaky ty dia ty tsy avela ohatry zao tena manaika manaika mijery anareo ary matsiro le zavatra ataonareo raha vao vehivavy rehetrarehetra. Raha mbola ankizy tanora ianao an'izao fotoana zao anana tokantrano ianao aorianao mba mianara mahandro sakafo fa za lehilahy miteny anao hoe tena zava-dehibe eo amin'ray mpianakaviana ho an'ny lehilahy zany vehivavy mahay manao sakafo zany. Tsy hoe tendakanina be kory tsika fa zava-dehibe zany. So ianao le vehivavy manasa voaravitoto reny sasanao amin'ny pasoara ny ravitoto tsy mety. Manarana zany fa zava-dehibe amin'ny tokantrano zany. Dia nanao hanimpiaraka le tian'ny rainy Jakoba zany io tsisy nininana nataony. Ny nataony dia hiraka nanao fotsiny zay nasaony Rebeka natao. Fa i Rebeka ny tompony ozy fomba fiteny tompony ketrika. Rebeka ny tompony ketrika tandreo so manasa totokena. Halleluja.
marina mihitsy zany totsy tam'izay rehefa misy fiona ty a zay lehilahy tena mipatapata seza fotsiny de miandro sakafo fa mifandrimbonao am-dakozia ao a tsy hitako zay tsy nahena andro sakafo taty tena tamin'ny ankila deo manankarena mpahay mahandro sakafo na haina andro sakafo daolo zareo tao rieme manambotsy kary selinina kary lovely kary mampionina kary soany rierika na andro tao daholo nahafinaritra mahafinaritra sambatra mihitsiny alleloia 5:10 tsika zao ary nalainy Rebeka ny fitafiny Salamatoany dia ny tsara izay efa nitehiriziny tao an-trano ka nampitafiny any Jakoba zanany faralahy. Ny tena marina ohatra ny efa niomana ihany Rebeka ny amin'ity zavatra ity dia efa nisy akanjony Esau nitehiriziny avoaka amin'izany fotoana izany natao inony ary io efa novononany tamin'ny fotoana Rebeka koa olona mahira-tsaina nampanaovina ny Esau. 5:11 ary nioditsy ny zanak'osy dia nafono ny tanany sy ny malambolambo tamin'ny voziny sorony tamin'ny tanany nosona nafatotra teto zany le volonondry dia natao tany amin'ny le malambolambo amin'ny voziny satria Esau dia olona volona raha ty amin'ny voziny ka hatraty tena volona be fantatry zay iza moa Rebeka nitoetra an'ireo zanan'ireo sy ny momba azy. Alleluia. Manendy raha fototo 5:12 vita ny zavatra rehetra tsy nisy ninona ho ahy tsy niasa sainy Jakoba fa nanao zay nasena natao fotsiny nanaiky ny anaovana zay tokony atao fotsiny. 5:13 dia natolony teo an-tanany Jakoba zanany ny anipy sy ny mofo izay efa namboariny tahaka an'ireny hoe izy ireny namboatra tsy izy ny namboatra tao an-dakozia tao a ineny no namboatra n'iny fa asena mitondra fotsiny sisa Jakoba sambatra Jakoba manana reny a ny sainany momba azy dia nanamboatra ny zavatra rehetra momba azy ary mbola vonona na dia hitondra ny ozony azy sanatry mety ho azony azy. Ary 5:14 ary Jakoba nakany amin'ny rainy ka mirery kiakeo ary kosa izy intya iza moa ianao anaka iza moa ianao anaka ary hoy Jakoba tamin'ndrainy izany hoe soa zanako Alamatoa efa nanaraka zay nasina nataoko a masiny ianao niarenaka mipetraha ka any ny hazako mahitsofo ny fanahinao rano ahy. Ary hoy Isaka tamin'izany nanao ny anaka no dia nalaky nanao na dia nalaky nahazo toy izany ianao dia hoy izy satria Jehovah-Andriamanitra ao no nampahazo ahy. Alleluia. Taitra zany Isaka hoe to vetivety kely tsaraka ny nanam-pozana azy tsy fantany fa ao ambadika ao misy olona rapida ao misy olona ainga piasa ao ambadika ao. Alleluia. Takan'ny stimo takan'ny manamo zany hoe vetivety kely tsaraka ny nanam-pozana azy. Raha Esau nanao an'io a mbola niaza aloha dia namono a dia namboatra mbola ela fa rehefa Rebeka manao azy tsy ohatrany tsy teo ohatrany tsy teo. Alleluia. Dia somary tsy natoky Isaka roy Isaka tamin'ny Jakoba mba manatona kely ahy hoe hitsapako anao anaka ahafantarako na Esau zanako tokoa ianao na tsy. Ary Jakoba nanatona ny Isaka rainy ary izy nitsapa azy ka manao hoe ny feo dia feo a Jakoba ary fantanana dia tanany Esau. Ary tsy nafantatra azy satria volohana taka ny tanany Esau rahalahy ny tanany dia nitsofondrany teto zany a fantatry Isaka hoe ahoana ary zany ny feo any Jakoba fa ny tanany dia tanany Esau fa tsy niasa saina lavitra be izy so fotsiny teneniny. Ary hoy izy ianao tokoa ny Esau zanako to dia nitsofondrano
ary koa isaka ary so eto anyloaka ary zaty azany zanako hinanako mba hitsova mifanahakorano anao de narosony teo anoloany ka de nihinana izy de nitondrany tiva izy ka misotro ary roa isaka rainy taminy mba manatona kely ka manoroa anaka de naty izy ka nanoroka azy ary isaka nandeha ny fofony fitafiny de nitsodranako anao hoe ny fofony zanako hitanao ny zavatra rehetrarehetra zay nataony Rebeka tsy nisy latsaka naray ary efa nivononana rehefa taloha zay nianatra teny anglisy de misy an'le atao hoe situational dialogue zany hoe ianao zany tsy mbola de mahay miteny kory ianao fa misy an'iny atao hoe situational dialogue iny de mianatra hoe raha any amin'ny restaurant moa zany de navy mety ho tenenin'ny olona tonga de miteny le olona kanefa fampianarana teny anglisy am'zany mbola le fampianarana mbola taloha be reny mbola le tena le fomba fianarana taloha be mihitsy de ianao zany misy zavatra tenenin'ny olona tokony ho tenenin'le olona de tonga de fantatrao tokony ho valiny fa reny izy mamitaka re tsy zay kory zavatra tenenin'ny olona kanefa manao tsenjera maimbo fotsiny de misosasosa be loatra iny efa inaranao fotsiny ao anatin'ny teninao hoe rehefa mitenyle olona inona ataonareo ianao mantany inona ataonareo tenyle olona zao ny atao ana tena aza matao miandro kely tenen'le olona de avalinao de tenen'le olona de avalinao nieritreritra zany hoe io misy zavatra resaka mandeha de orny ianao no misosa nefa le zavatra tena marina efa tambavanao de zao ny zavatra mahafinaritra le zavatra teto ny zavatra nomanina rehetrarehetra nomaniny Rebeka de efa fantany fa raha maketo de zao nyteneniny avy miteny an'ity izy de miteny an'izao avy miteny an'izao izy de mangatakanao an'izao de inona rapana vo tonga aloha de nitsapany volony volontanany de nanoroka ny voziny de nanoroka ny fofony ny feo sisa no seka nahafantarana ny Jakoba hoe tsy Esau izy rapana tena voasaina ny Rebeka hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe indrindra ny zavatra rehetra tokony iseho mova ravana tsy tena ilain'ny Jakoba ny fisian'ny Rebeka fa raha tsy teo Rebeka tsy fiainana zany Jakoba zany tsy nanana mpiainana ny janonao mpitoetra tao anday ihany izy ary hoy izy andiny fefatra amboaposo izy ianao tokoa ny Esau zanako izy zano izy ary hoy kosa isaka ary so eto amin'ny loka ary zato azany zanako mba hitsoma fanahako ranazy aefany amin'ny dely favaina amboapolo tsika zao ary hoy isaka rainy tany manatona keraka mandroa anaka de naty izy ka nanoroka azy ary nandre ny fofony fitafiny ka nitsodrano azy ka nanao hoe ny fofony zanako pitaka ny fofony sazy entahiny Jehova io le tsodrano azy ndralanandre aminao teo ary anomezan'Andriamanitra anao any ny andony lanitra sy ny tsirony tany ary nyvary sy ny rano moloboka betsaka anompanao any ny firenena ary ekoako anatrehanao ny firenena samihafa ho tompony ralahanao ane ianao ary ka ekoako anatrehanao zanaky ny reninao voaozina zay zay rehetra anozona anao ary mahasoavina le izay manisy soa tsodrano zany ary zany miteny anao androany ho fantatrao ny herin'izany tsodrano zany manomboka androany amin'ny sisy ianao isaky ny misy mitsodrano maray tsodrano ianao de raha iso amin'ny fonao rehetrarehetra fa nitsodrano rehetrarehetra io tanteraka tamin'ny Jakoba tena nandrafitra ny fiainan'ny Jakoba tao ariana io tadidinao tsara fa zany Jakoba zany de nirotsahan'ny fahasoavan'Andriamanitra avy any an-danitra ary nihinana ny tsiron'ny tany ary nanana vary sy ramboloka betsaka anisan'ny patriarka nanan-karena indrindra Jakoba nanan-karena Isaka fa Jakoba zany tena mbola nanan-karena zany le avana iakohaka eo anatrehanao ny firenena samihafa ka Jakoba ihany ny Israely ny ekohaka teo amin'ny Israely teo amin'ny zanak'Israely ny firenena samihafa ry avana
ary zay nanisy soa azy dia nasiana soa zay nanozina azy dia voaozana. Tsy adala ny Amerikanina raha eo amin'ny kaikin'ny Israely zanaka eo akaikin'ny Israely leo foana ny Amerikanina fantany fa zay manisy soan'io dia ho asoavina. Ary jerenao ny Amerikanina raha tsy manakareina be tsy mbola nisy Amerikanina ny ady tamin'ny Israelianina zany hatramin'izay fa dia eo akaikin'ny Israelianina foana ny Amerikanina dia tahin'ny tompony fiainany. Andininy fatelopolo rehefa vita ny tsofany Isakarana Jakoba ary raha vao andify Jakoba teo anatrehany Isaka iny dia niditra kosa Esau rahalahy ny avy niaza raha tara kely fotsiny tonga dia tonga tamin'ireo tara loatra. Raha variana nangatakandro Jakoba tamin'ireo zavatra nytenen'ny Rebeka ho ataony dia tonga Esau koa tsy ela maika andray tsodrano ka maika andray tsodrano a efa maika mihitsy izy avy any. Ry havako ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy fangatahan'andro. Androany ianao asian'Andriamanitra manao zavatra toy izany aloha amin'ny herintaona ataoko dia tena eko anao tonga ihany Esau. Fa raha androany tonga aminao ny antson'Andriamanitra. Androany ianao zao ny tonga eto, androany ianao zao mahare androany, fa raha ataonao zay aseny ataonao dia ho tafavoaka amin'ny fiainanao ianao. Raha androany ianao asena maka osy anankiroa zao dia alaivo aza miandry rapitso fa tonga eo ihany Esau dia fotsitra misy fotoana naka deviana zavatra zay atao amin'ny tomobile, mamboatra tomobile indray andro dia izy le olona hoe misy promotion zao izy ilay pièce io zavatra hovidinao izy en promotion io hatramin'ny mandritra iray volana fa tena taran'ilay iray volana dia tsy nahazo an'ilay promotion intsony. Raha tsy nangatakandro zany dia nahazo prix an'ilay mbola ao anaty promotion fa tsara variana nangatakandro dia votsitra ilay promotion. Androany teteny aminao aza mangatakandro ianao, aza mangatakandro fa vidiana lafo raha vao vita fotsiny tsodrano Isaka tamin'ny Jakoba, vao vita vao nidify Jakoba niditra Esau. Zany hoe tena tsisy fotoana tokony ho very zany. Androany manao antso avy aminao raha tonga aminao ny antson'Andriamanitra androany aza mangatakandro, aza mangatakandro. Zao avy ny tantara ity tena marina dia zao Esau dia tsy izy akory fa endriky ny zanak'Israely, ny Israelianina zany, ny jiosy zany. Ary ny jiosy ny Israelianina dia tena tian'Andriamanitra sary taranaka no fidian'Andriamanitra. Dia Esau nefa tian'Andriamanitra, tian'ilay ray tiany Isaka zany eto endriky Andriamanitra, Esau endriky ny zanak'Israely. I Jakoba indray dia endriky ny hafa firenena. Anisa zany tsika malagasy, tsika zany zao endriky Jakoba tsika eto, tsika indray tiany Jesosy bebe kokoa. Ary vazantena Andriamanitra fa Jesosy nyteny hoe ny tena sakaiza dia ilay mahafony ainy hamonjy ny sakaizany. Iza ny nahafony ainy ho antsika? Jesosy. Ny fahafatesan'i Jesosy dia natao ho antsika, tsy natao ho an'ny zanak'Israely intsony. Ny zanak'Israely efa tian'Andriamanitra, ny zanak'Israely efa voafidy, taranaka voafidy reo. Ary tsika tsy faninana amin'ireo raha eo mason'Andriamanitra. Fa Jesosy kosa endriky Rebeka, Isaka zany endriky Andriamanitra, Esau endriky ny zanak'Israely, Rebeka endriky Jesosy, tandidon'i Jesosy, ary Jakoba dia tandidontsika izay hafa firenena. Ozy izy Jesosy any amin'ny Jaona 16 zany hoe mbola misy omby hafa, tsy Andriamanitra no niteny an'izany. Jaona 16 vakitsika izany. Na variana fa misy olo teo anoloan'i Jesosy
fa ny sainy a lasa tany amin'le ondry hafa jaona 16 manao hoe manana ondry hafa zay tsy vela zay tsy amy ty valy ty a ary reny de tsy maintsy etoko iainny feo akaloha tonga andiany ray sady ray ihany no mpiandry. Alleloia, tsy adinony Jesosy ianao e, ry hafa firenena ry malagasy io tena ao am-pony Jesosy zasy ianao. Ary zao zavatra nitranga Esau a matokitoky tena de matsiafy fa zanak'Andriamanitra de mivoaka mandeha mihaza ny atsahany any efitrany. I Jakoba indray malemy fanahy de miandriandry eo an-trano eo fotsiny ny ataony. Ateteny aminao androany reny Rebeka fa azo tsodrano Esau. Fantatry Jesosy fa misy ny fiainana mandrakizay, ary fantatry Jesosy fa ireo rehetrarehetra taloha rehetrarehetra ireo de ho any an-danitra ireo. Ary ny 144 000 ny olona 144 000 ho any an-danitra ry havana de tsy tsika malagasy, tsy ny frantsay, tsy ny anglisy, fa 144 000 jiosy ireo. Raha mety mbola tsy azonao zany tena, jiosy ireo fa tsy olona hafa ireo. Le 144 000 any an-danitra ho any an-danitra ireo a jiosy ireo. Amy apokalypsy misy an'izany teny zany. Zany hoe reo a efa ho any. Reny Rebeka fa amoaka tsodrano ny raiky de izy nefa tia an'reto ondry atanatin'ny vala hafa, ondry hafa de izy hoe ho atoroko an'ireo ny lalam-pahasoavana manomboka androany. De natsony le any-pi ngerevany, le any-pi asen'Andriamanitra nataony Esau ngerevany, tsy inona nge zany levana fa ranom-bavaka vavaka. Ary vainga antsika nitory tamin'izay sabaty zay hoe emboka ny vavakatsika de doroniny anjely eo ambony volivolamena miaraka amin'ny emboka manitra. De ino ny fofon'Andriamanitra, angalan'Andriamanitra tsy ny emboka manitra, la ianitra kasitrahana. Ny zavatra tena sakafo tian'Andriamanitra indrindra, ny any-pio anatrehan'Andriamanitra indrindra de ny vavakatsika misandratra ho azy, ny vavakatsika avy anatin'ny fotsika misandratra ho azy. Fa zao isika tsy mahay manao any-pio, isika tsy mahay manao any-pio, fa Esau mahay any-pio. Hainy zany mivavaka zany, hainy ndry Mosesy, hainy ndry Eli, hainy ndry Elisa, hainy Abrahama, zany miresaka amin'Andriamanitra zany. Hainy Davida zany miresaka amin'Andriamanitra zany. Zany Davida mivavaka miresaka amin'Andriamanitra zany, tsotra tsika mivavaka. Tena ranom-bavaka, tena hany-pio anatrehan'Andriamanitra. Ary hainy Esau zany, ary tian'Andriamanitra zany, tian'Andriamanitra ny vavaka matsiro. Matetika miteny manao hoe vavaka matsiro, no izy amina vavaka matsiro, fa matsiro anatrehan'Andriamanitra ny vavaka. Io vavaka ataonao amin'ny fonao io hany-pio anatrehan'Andriamanitra, fa tsy hainy Jakob zany. Izy zany nampianatra antsika hivavaka. Ozy izy Rebeka, zao fotsiny a ataovy izay seiko ataonao. Fa zao za mpianatra anao mivavaka, za anao hany-pi hoentinao anatrehan'Andriamanitra. Ny mpianatra de tsy nahay mivavaka. Ozy izy Jesosy any Mateo 4:20 any ngerevana, Jesosy tena miteny tsy mahay mangataka ianareo, tsy hainareo ny zavatra zay angatahanareo. Ozy izy Jesosy, zao a za mpianatra anareo mivavaka. Ny mpianatra tsy nahay mivavaka. Ny mpianatra de olona taty aorina, tsy niaraka tamin'y Davida zay mahay mivavaka ny mpianatra, tsy mifanerasera tamin'y Eli mahay mivavaka, tsy niaraka tamin'y Ezekiel mirehatra mivavaka,
fozisy jesosy matitoko fahenina matitoko fahenina andiny fahadimy fantatry jesosy fa tsy mahay mivavaka reo nefa fantatry jesosy fa iny ny ampy halleloia izay andrasan'andriamanitra amitsika de ozisy jesosy taty ambadimbadika taty amy mangingina hoe oro-pianatro matitoko fahenina andiny fahadimy raha mivavaka ianareo aza manao tahaka ny mpiatsara velatsia nahay nivavaka ny fariseo tena nahay nivavaka raha vavaka lahatra fo jesosy reny mpiatsara velatsia reny aza manao ohatran'ireny nareo fa vi ampianariko mivavaka ianareo nampianaritra jesosy raha mivavaka ianareo aza manao tahaka ny mpiatsara velatsia fa izy ty mivavaka mitsakany eo alohany sinagoga zay eo anjonondalina ahitan'ny olona azy azay ko aminareo manina tokoa hoe fa azo ny valim-tena fa ianao kosa raha mivavaka de midira ao amin'ny efitranonao ary voarindrinao ny varavaranao de mivavaha amin'ny rainao zay any amin'ny mangingina ary ny rainao zay mahitanao amin'ny mangingina no amaly anao ary raha mivavaka ianareo de aza mamanao teny maro foana tahaka ny jentilisa fa ataony toy ny amaro ny teny ny anona azy fa aza manahaka azy anao afantatry ny rainareo zay tokony anareo raha tsy mbola mangataka azy anareo andiny fasify ko am'izany raha mivavaka ianareo de ataovy toy izao de io izy nampianatra ny vavaka nampianarin'ny tompony mpianatra io raha nahaizany an-danitra masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ety atany takiny any an-danitra eo anay iny anasaza ho anay ary namelany eroka taka namelana izy veloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy fa raha tsy fa mamela amin'ny fahadison'ny olona ianareo de mba mamela anareo kosa andranareo izy any an-danitra fa raha tsy mamela amin'ny fahadison'ny olona ianareo de tsy amela anareo fahadisonareo ndrainareo tanao reavana iza tamitsika ny mba nay nivavaka zany mba antany hoe ny olona tany aloha tany ahoana zany gasy mivavaka zany tamin'ny androny raha foisy rangita na tamin'ny androny ralambo na tamin'ny androny randrenam-ponomerina izay mbola tsy narana ny jehova mbola tsy nisy fiovahana kristianina mba hain'ny gasy hoe zany hoe andohaliky tsika ao amin'ny mangingina iteny rery ao de anomboka hivavaka tsika de hikipotsika de anomboka nandra-tanana isika de amin'ny voninahitra de hisaotra an'andriamanitra misy gasy nay an'izany tsisy nay an'izany hoe te hanandratra vavaka de andohalika rery ao atokantrano tsisy mahita ao de mino fa misy miainy de miteny rery ao de latsa-dranomaso mihitsy ange de tena anarina mpanjaka taloha zany raha foisy rangita zany de tsy nahay an'izany fa tonga jesosy i jakoba tsy nahay nanao anympy fa rebeka nahy hoy jesosy any matotoko fa araiky amby folo andiny fasivy amby roapolo mianara amiko halleloia nampianarina nahandro jakoba izao ny fanaovana anympy de nampianarina ianao zao ny fivavaka de io ianao io mahita an'andriamanitra ianao matsapa ny herin'andriamanitra matsapa tafaray amin'andriamanitra ianao ny jiosy mahay an'izany lavitra anao ianao fa ny jiosy na mahay mivavaka aza jesosy mbola mahay mivavaka lavitra jesosy de olona mivavaka ary olona mifandray amin'andriamanitra ary jesosy tena mahay anympy hainy jesosy ny anympy mety amin'andriamanitra de nampianarin'ny rebeka nataony rebeka ny hevitra rehetrarehetra mba hahatonga ny jakoba azo tsodrano nataony jesosy ny hevitra rehetra ravana ary raha nyteny jakoba hoe zange neny raha tratra nge de zavo nge neny tena voaziny de ozy jesosy hoe zany hitondra ny ozina tsy ianao fa zany hitondra ny ozina no fahotana zany nahatonga ny jesosy maty mba hahatonga antsika velona ny sakrifie ny fiainany jesosy mba hahatonga antsika velona ary raha olona nandray an' jesosy anao tsy tokony olom-bo ozina zany ntsony ianao raha olona nandray an' jesosy anao tsy tokony olona fadiranovana sy voozina zany ntsony ianao efa ndraisiny jesosy zany any akara teo ambony azo fijaliana izy maty mba hanananao fiainana maty jesosy fa fantaniko mipetraka velona ve anao ary tety de ozy izy isaka hoe
ny feoany dia feoan'ny Jakoba fa ny fofony Isaka. Ny tena marina nampitafiny ianao ny feonao io ihany, ary fantatr'Andriamanitra ny feonao. Fantatr'Andriamanitra ny feoko sy ny feonao. Fa nandefitra izy satria zao ny fofonao efa fofony Esau. Avy taiza iny lamby iny nitehiriziny Jesosy ho anao, ary nampitafiny anao, nampitafiny ny voninahiny ny mahazanak'Andriamanitra azy ianao. Jesosy no hita fioriavana, nampitafiny ny rany ianao, ary raha miseho ianao amin'ity androany ity vavaka dia tsy ianao hitan'Andriamanitra, ny feonao ihany, le tsy rady ve ty e, fa nefa ndry misy fofony Jesosy izy. Hitan'Andriamanitra isika miseho anatrehany, maloto angentsika rava, ratsy angentsika, fa mitafy kosa ny rahan'i Jesosy tsika. Dia tsy te handre momba ny feo antsika Andriamanitra, tsy manisy olon'Andriamanitra hoe feo anao io, feoany dia feoan'ny Jakoba, fa ny fofony dia fofony Esau. Halleluja. Ny feo dia feon'ny Jakoba, fa ny tanana dia tanan'i Esau. Halleluja. Ny tanan'i Jesosy momba anao, ny tanan'i Jesosy hitsapain'Andriamanitra eo aminao io. Hoy Jesosy any amin'ny John 4:24, zany làlana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tsy nahazo tsodrano Jakoba raha tsy tamin'ny alalan'i Rebeka, fa avy any amin'ny Rebeka daholo ny tolotsaina sy ny fitaovana rehetrarehetra nafahana nanao an'izany. Havana malalako, tianao ange Jesosy, ry Jakoba kely rehetrarehetra tiantsika Jesosy. Ary eto dia hitanao mihitsy misy firaisana tsy kombakomba amin'ny lafitsarany teo amin'ny Rebeka sy Jakoba. Fandray tsy kombakomba taminao Jesosy mba hahatonga anao ho lasa zanak'Andriamanitra. Izy nanome anao hery hahatonga anao ho zanak'Andriamanitra, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary teo Jesosy mbola nivavaka ho an'ny mpianatra tany amin'ny John 7:21, raha eo tehirizo ireo. Hitanao ao am-pony Jesosy ny mpianatra, ao am-pony Jesosy ianao, ny ediny vatra teo anatrehan'Andriamanitra ianao, satria tiany ianao ahazo an'le tsodrano, tiany ianao tena ahazo ny lanitra ry havana malala, tena tiany ianao handray ahazo amin'izany teny fikasana izay tokony izay azon'ny Jiosy izany. Manday ny olona hoe, misy olona miteny hoe ito folo zany natao an'ny Jiosy, tsy natao an'ny Madagasikara zany, tsy natao an'ny Malagasy zany. Zany Andriamanitra zany, Andriamanitra ny vazaha zany. Diso zany ka. Andriamanitra tena Andriamanitra ny vazaha tokoa. Tena Andriamanitra tsy Andriamanitra ny vazaha fa Andriamanitra ny Jiosy. Fa noho ny amin'ny Jesosy, noho ny amin'ny Rebeka, dia natolony azy ianao zany. Ianao ny Jakoba kely ny Rebeka androany. Ianao mihaino anay eo teo, tianao Jesosy. Ary tsy avelany ho votsitra ao anatrehanao ny teny fikasana androany. Raha iso ny teny fikasana, fa Jesosy nanao ny hevitra rehetrarehetra. Halleluja, mba azahoana ho an'izany. Dia azon'ny Jakoba ravana ny tsodrano, azon'ny Jakoba ny tsodrano. Tezitra Esau. Hoy izy le Jiosy niresaka tamiko izay hoe, nareo izy tena mampalahelo nareo izy. Nareo izy tsy mahay tsara ny tena momba an'le, tonga dia raisinareo ohatsy ny Baiboly tsy fantatrana hoe tena marina momba ny Baiboly io. Zay io izy mianatra an'io e. Hainay tsara nge io izy, anainge io izy. Izy tsy mino an'i Jesosy intsony amin'io. Ao zay mantsy anazy hoe rehefa tsy ilainareo omeo anay fa ilainay. Ny harivany ao zay anao ravana, ny adevitra tamin'izay Jiosy zay, ke zay Jiosy tsy eka hividiny tomobily, nivarotra tomobily tamin'izay dia
nanantinaty izy nijery tômôbilina dia lasa tafavadika tamin'izay ny resaka dia somary nambanimbaniany teo zany hoe za hoe mino an jesosy tsy izy kory io izy fa ao aty eo ozy amantsy hoe mampalahelo anahy nareo nomena anareo le izy fa tsy niraisinareo tena hita ty ho anay fa ilainay io alleloia ilainay io jesosy ambaninao io ka satria jesosy teneny hoe tsy andriamanitra teneniko anao alohan'ny alako tao trano impiry ny antso aloha jesosy ray razana aminareo ny aitsoko izy nitaridalana tonga eto izy nitaridalana ndrakofako tamin'ny raha ny tômôbilina tonga eto mantsy azy fa zao tsy maninona za lazainao fa mampalelo tsy mahay an'le izy fa ianao mampalelo anahy ary rehefa tsy ilainareo meo anay halleloia azotsika nitsodrano azo ny jakoba nitsodrano voaravitry nitsodrano ny fiainany ny amin'inona nahay nandro any ve izy tsy nahay ka tsy nahay nivavaka itsika ho tsy haitsika nanantona an'andriamanitra raha tsy ny amin'ny jesosy ndo hisotra azy tsika androavy ianao mba afaka hisotra an'andriamanitra ry avana hoe nomeny an' jesosy ianao na mpianatra anao anao any-py nitondra n'le vavaka ianao amin'ny nitondra n'le any-py jakoba taka andren'izy renery mba nanao azy rebeka nanao an'iny vavaka mipolotra avao amin'ny bavanao io avao amponao io mbola jesosy nametraka an'izany tao anatin'ny fonao jesosy nametraka an'izany tao ambavanao tamin'ny alalan'ny fanahy masina io any-py etinao natria an'andriamanitra io tsy misy avy aminao manomboka androany no hivavaka dia zao teneny nisaky ny hivavaka rebeka jesosy io anamboary any-py aetiko eo amin'ny isaka raiko eo anatria an'andriamanitra mangata fa omeny jesosy ianao alleloia meny jesosy ianao ny any-py hivavaka tsika zao aorina antiry ty dia zao tsika rehetrarehetra ny atokantrano samy an'olotra hany-py atolotsika isaka raha itsika te jehovah andriamanitra zany ty anao jesosy tsy avelany ianao raha tsy akasitran'andriamanitra io any-py etinao io hotahiny tompony itsika rehetra to tsika anao antiry te hoe ampianaro tompo ampianaro anao ny sitraponao fa te ahitanao teo any an-danitra
mivavakantsika amin'izao fotoana izao ry havana. Ny tolom-bavakantsika androany dia zao hoe Jesosy manomboka eto indray Jesosy dia ampianary manao hanim-pia. Miandry hanim-pia avy aminao Andriamanitra. Dia hivoaka ny tsodrano sy ny teny fikasana. Ny tamintsika androany angataka amin'ny Jesosy tsika hoe Jesosy eo. Samy mangataka tsika ny atokantrano any Jesosy ampianary mivavaka ako. Ampianary ho Jesosy hahay an'olotra. Amen. Ahikarakara hanim-pia ho an'Andriamanitra ray. Aza dininao no misaotra an' Jesosy fa tiany ianao ary miavaka ny fitiavany ianao ary nataony ny hevitra rehetra mba hahitanao azahoanao ny teny fikasana ny raintsika ry havana malala. Hivavaka avy hatrany aritsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zay satria tianay tokoa ianao Jesosy. Misaotra Jesosy satria tena nomba anay ianao tamin'ity androany ity. Ary niteny taminay teto indray ianao, nampianatra anay indray ianao teto androany. Fa isolo tena any Rebeka tao amin'ny Jakoba dia eo aminay ianao Jesosy hampianatra anay anao hanim-pia ho an'Andriamanitra androany. Ampitafy anay an'ilay volon'ondry ary ampitafy anay an'ilay akanjo misy fofony Esau. Dia na dia malagasy kely reto ara zay Jesosy dia nampianarinao ny vavaka tahaka ny fivavaky ny Jiosy. Nampianarinao ny vavaka tahaka ny fivavaky Ezekiela sy Isaia. Nampianarinao hivavaka tahaka ny fivavaky Samuela Tompo. Fa tsy nanana fivavaka ohatr'izany zay Jesosy taloha. Nanompo Andriamanitra tsy izy zay taloha. Nanompo sampy zay taloha. Tsy hainy an'iny vavaka fa natoronao anay zany Jesosy. Tsy hainy ny fombafomba fa nomenao anay ny toe-po, toe-panahy. Dia mitafy volon'ondry izahay dia lasa volohina tahaka ny Israely. Eny Jehovahandriamanitra fofona hafa misy ny ety aminay fa nampitafianao, nampianarinao zay hitafy toe-panahy. Halleluia. Mba hanana an'izany fofony Esau zany. Sotra Jehovahandriamanitra, sotra Jesosy avy aminao zany rehetrarehetra zany. Ary soa ihany fa raha niona taminao zay tena naiko nampianarinao. Fa ianao mihitsy no niteny hoe nianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona koa. Dia nianatra taminao zay Jesosy. Dia nampianarinao niteny zahay, nampianarinao nandeha zahay, nampianarinao nitsangana izahay, nampianarinao nanompo an'Andriamanitra izahay. Nampianarinao namela heloka, nampianarinao nivavaka, nampianarinao niny. Tena nampianatra mpianatra anao Jesosy ary nipedesinao mpianatra niteneninao hoe nahoana no nianahany anareo ry kely finoana. Aiza ny finoanareo? Ary nampianarinao nanam-pinoana ny mpianatra. Nampianatra ny anam-pinoana ianao Jesosy malala. Sotra Jesosy sotra Jesosy sotra fa ianao ny solo tena ny Rebeka. Ka hidiana dia tsy mendrika azy izahay. Tsy tokony hanana anjara amin'izany hoe teny fikasana izany. Fa nahazo an'izany zay Jesosy no ianao. Nahazo an'izany Jakoba no Rebeka. Tsy nisy inona nataony Jakoba fa Rebeka no niketrika nahandro izany zavatra rehetrarehetra izany. Nisaina ny zavatra rehetra. Sotra Jesosy tsy nanadino anay ianao fa nisaina ny zavatra rehetra ianao mba hatongavanay amin'ny tanjona anankiray. Jesosy dia niazahoana ny tsodrano avy amin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy ary mandrakizay tsy adinonay zany ary mandrakizay isaoranay ianao. Ny zavatra ataonay voalohany rehefa tonga ao an-danitra ao Jesosy ka hitanao eo amin'ny rano any lanitra dia ny amihana anao
ekoaka eo atongotrao dia nisy sotranao ny amin'ny nandrahoanao hany-pio anay fa raha tsy ny hany-pio izay nandrahoanao Jesosy netindety teo anatrihan'Andriamanitra mandraky ty ny androany lasa kristianina izay lasa mpivavaka izay miray lova amin'ny jiosy izay sotra Jehovahandriamanitra misotranao nanaiky na dia fantatrao azy ny feo anay mbola nekenao ihany ilay fofona izay tsy anay fa notafinay fotsiny sotra Jehovahandriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay dia raha laza sotra ho anao azavenanao misy latsaky izany teny izany na dia ray azy foka tsarovanay mandrakizay fa tena tianay ianao Jesosy tena tianay ianao Jehovahandriamanitra dia raha laza sotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay da io izany teny izany mba haniry avy zato teny any am-pony tsirairay avy. Halleluia, amen. Ivavaka ho amin'ny firenena raha navavisika Erika amin'izao fotoana izao. Tainy tompo raha navavy Erika hanao ny fitenenana. Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy sika tsirairay avy izay mbola manaraka tsy tapaka indray fivavaka fianbenana amin'ity ality. Iara ivavaka sika amarana anaty-taona sy amin'ny firenena. Ry Andriamanitra ray tsara indrindra mbola misaotra sy mitera mankalaza ny anaranao indray izay amin'ity androany ity. Tena hoe misaotra Jesosy fa mandray teny mamy avy aminao indray izay, mandray afatra avy amin'ny mpanotinao indray izay androany. Tena afatra tsara ho anay izany Jesosy satria izay rehetra Jesosy dia tsy nanana anjara taminao nefa nanao fomba rehetra ianao tena hoe ahafahanay mandray an'izany hoe anjara avy amin'Andriamanitra izany dia nosamborinao Jesosy ny tsodrano rehetra izay tokony ho an'ny Israely dia nomenao anay tokoa ilay hafa firenena izay tokony tsy anana anjara akory nefa nomenao izany ho fitiavanao anay. Tena lehibe tokoa ny fitiavanao anay Andriamanitra satria ny fomba rehetra dia nataonao Jesosy malala ahafahanay mandray an'izany makasitraka tamin'ny fitiavanao satria tena hoe tsapanay fa tena tianay tsirairay avy rehetra ianao, tian'ny olona rehetra izay hafa firenena ianao Andriamanitra ka indro nanaiky ny zanakao tena hoe nanolona tena ho anay Jesosy Kristy Tompo nafoy ny rano mihitsy mba hotafinay mba handraisanay ilay voninahitra avy aminao dia misaotra indrindra Jesosy fa tena hoe tsisy hoe vanity lehibe, tsisy hoe kadô lehibe azonay raha tsy izany Jesosy azany tena kadô tsara indrindra azonay teo amin'ny fiainanay ka tsy ataonay ho latsaka tany Jesosy tsy ataonay ho raradraraka fotsiny izany Jesosy fa tena hoe tazominay aty amponay fa ankehitriny izay tena mangataka aminao Jesosy ampianaro izay hivavaka, ampianaro izay tena hitianao, ampianariny koa izay tena hoe akatosy anao sitraponao Jesosy satria izany ihany afaka hitahiran'izany voninahitra avy aminao izany, afaka hitahiran'izany kadô tsara be avy aminao izany Jesosy satria raha tsy mahay mivavaka izay, raha tsy mahay mitianao izay, raha tsy mahay makatono teninao izay dia mety tsy hanana anjara avy aminao Jesosy saotra indrindra Jesosy malala eo lehibe ny fitiavanao anay tokoa. Tena hoe tsapako Jesosy fa tena tianay tsirairay avy rehetra ianao satria mbola mahare an'izany teny mamy izany, izany tsodrano izany Jesosy satria ny tsodrano dia zava-mahery, zavatra lehibe indrindra dia tataonay lasaka sy ambanjara izany Jesosy fa tena hoe raha ketinay aty amponay ary vao mainka izay Jesosy mbola ampitombo ny fitiavanay ianao, vao mainka izay Jesosy mbola tena hoe androso mandrakariva amin'ny fanomponanao akatono teninao ary mbola hianatra foana izay Jesosy hianatra ny izay rehetra mety mbola tsy fantatray mombanao, hianatra n'izay rehetra mbola didy tsy fantatray izay tokony ho tandremanay Jesosy dia ho ataonay izany satria tena hoe tapanay ny fitiavanao anay dia nangatanay Jesosy aoka izay mihaino an'izany teny izany dia tena hisaintsaina, aoka izay mihaino an'izany teny izany dia voakasika hokasihan'ny fananao masina fa tena hoe hilasaka lalany mponiny tsirairay avy izany teny satria teny mamy izany Jesosy tena teny sabidy izany Jesosy dia hisaoranay ny anaranao dia ankehitriny Jesosy mitondra mbavaka amin'ny firenena izay mba maniry koa izay Jesosy mba tena hoe anjaka ao amin'izany firenena izany
ny fitiavanao tena hoe anenika ny vahoaka malagasy tena mba handray an'izany tsodrano zany ny vahoaka malagasy Jesosy fa zany ny tsy ampy amin'ny vahoaka malagasy ny tsodrano satria mbola tsy mahalala loatra ny mombanao, mbola tsy mahafantatra loatra ny didinao andamy izay malagasy Jesosy matoa izay mbola tena sahirana mahantra toy izao Jesosy mbola mandalo mady, mbola mandalo fahoriana, mbola mandalo olana maro samihafa, mbola tena hoe ao anatin'ny ahaizina tanteraka dia tena hoe ampiseho Jesosy ny fahazazanao tena hoe ampianaro izay vahoaka malagasy ay hivavaka ay akatony teninao anao sitrakao ary mbola teana andeha amin'ny fahamarinanao Jesosy fa zany hitako tsy ampy amin'izany firenena izany ka mahatonga ny firenena mbola tsy mahita fiadanana, mbola tsy mahita no miasa an'izany firenena izany satria mbola maro ny zavatra mifamatotra amin'izany firenena izany Jesosy malalo afao vahoaka malagasy Jesosy efa nandasaka ny rahanao ianao teo ambony hazo fijaliana fa tena ataovy mihitsy Jesosy ny fomba rehetra indray mbola andraisany vahoaka malagasy izany ranao izany ka tsy ho raraka tany fa tena hoe voaraikitra ao amin'izany firenena izany, tena hoe hamokatra ao amin'izany firenena izany ny ranao Jesosy dia misaotra Jesosy tamin'izany teny izany fa misy isaintsaina ny tsirairay avy zany ireo fianakavianay koa mba kasiro koa Jesosy tena hoe ampianary izy ireo akatoanao, ampianary izy ireo tena itianao Jesosy tena hoe ataovy tsapan'izy ireo fa zany raha nalatsako teo Kalvary izany dia tena hoe kadô sarobidy indrindra ary tsisy kadô tsara lavitra n'izany fa nafoninao ny ainao sy nangatsahanao ny ranao ny lehibe indrindra dia izany Jesosy ny angatanay dia isaoranay ny anaranao ka ankehitriny izay Jesosy raha andeha atosy dia aoka ny fanamasinao ny hitahiry an'izany teny izany aty anatinay ny anjelinao hoe tompo manodidina anay ka ny ampitsonay Jesosy dia tena hoe iova izay iova tena atongo izay ny fitiavanay anao ary tena mbola akatoanao mandrakizay zay Jesosy satria te mbola hitahiry an'ilay voninahitra izay efa nomenao anay zay Jesosy dia misaotra Jesosy dia voninahitra ho anao rery Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranavavy erikaratsika tao anatin'izay vavaka matsiro arak'ilay torotentsika eto mihitsy vavaka matsiro dia Andriamanitra manakarepasoavana ilay ranavavy erika amaly fitianao tamin'izay vitanao teto androany fa zava-dehibe tokoa izany asan'Andriamanitra nataonao izany dia mitombositra dia mitombo fahasoavana. Andriamanitra manakarepasoavana amaly fitianao. Misaotra anareo rehetra nandray anjara teto androany dia misaotra anareo rehetra ihany koa izay tonga niaraka taminay teto. Zava-dehibe taminay loatra ny nahita anareo. Matoa fanampaharantsika ny ten'Andriamanitra sy ny fotoana androany dia samia mitombo amin'ny fahasoavana. Raha mbola tsy tonga amin'ny ran'olanitra Jesosy ka tahin'ny tompo samy venana soamatsara tsika dia eo anetiny antsika rapitso amin'ny sivy sasany. Amin'ny fito nareo iaraka amin'ny mampiona anatin'ny fandarana misy andrata amin'ny sivy sasany alina nareo iaraka amin'ny mivavaka fiambenana. Ny radio antsika moa mandeha foana akiradio.radio12345.com averikany akiradio.radio12345.com afahanao meno nindapeo akiradio mandeha andro manalina misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1:07 amin'ny folo maraina dia amin'ny 1:07 tahiny Jesosy samy mahery dia rapitsika miona. Halleluia, amen.